Miambina ni tanàna sambatra ny fireneny izay manana ny tompo Andriamaniny no ny korany lamiana ny finoana no mahazo hery Pamiaripurikuara ratsy ny tompo no miambina ny tanàna. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana momban'ny fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo nahatratra izao Pasika izao. Kristy velona vavolombelona isika, fa raha tsy natsangana ny maty na dia Kristy akoho aza dia tsy natsangana, fa raha tsy atsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Iderin'Andriamanitra isika ry havana amin'ny hira voalahatra dia ny hira amin'ny hira fa 970 dia ny voalohany faharoa fahatelo, fa ialohan'izany dia ny Apokalipsy toko fahafito no aoka ivelatra amin'ny malohanantsika. Ny Apokalipsy toko fahafito ka ny andinin'ny fahafolo sy ny faharoambin'ny folo ary ny fahafitambin'ny folo no iombonantsika. Apokalipsy toko fahafito ka ny andinin'ny fahafolo, ny faharoambin'ny folo, ny fahafitambin'ny folo, zany hoe ny tononkila-piderana ny ombonantsika, fa ny sisa rehetra no vakian'ny mpitarika. Hoy ny soratra masina. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo-isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny foko-pirenena rehetra sy ny olona maro samy hafa fiteny, nitsangana teo ny seza fiandranana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry. Ny akanjo fotsy lava sady ny tanana sampandrofy tena ny tanany. Dia niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: ny famonjenany ho an'Andriamanitsika izay mipetraka eo ambony seza fiandranana sy ho an'ny zanak'ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana namididina ny seza fiandranana mba amin'ny olona sy ny zava-manana efatra dia niankohoka teny lohan'ny seza fiandranana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe: Amen. Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaona sy ny haja sy ny hery ary ny fahirezana ne ho an'Andriamanitsika mandrakizay. Amen. Ary ny anankiray tamin'ny olona namaly ka nanao tamiko hoe: iza moa re miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy? Fa hoy izaho tamin'ny tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko: ireo ny avy tamin'ny fahoriana be lehibe ary ny akanjo nosasany sy ny fotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo alohan'ny seza fiandranan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempolony. Ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandranana dia melatra ny tranolainy andrakotra azy. Tsy noana nangetahita intsony izy ireo, ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandranana no mpiandry azy ka hitondra azy amin'ny loharaha amin'ny ranonaina ary fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Amen. Hivavaka isika. Tompo, ny fandresena ny fahafatesana no ankalazaina amin'ny Pasika. Voafahanao ny ranomaso rehetra ary ny maty atsangana tsy ho lo intsony ary isoan'ny ranonaina miboiboka. Oviana vao ho tanteraka izany Tompo, maniry fatratra izahay. Nefa kosa
ny fananganana anay avy tamin'ny fahotana ho amin'ny fahavelomana dia efa tanteraka tamin'ny tsanganan Jesosy tamin'ny maty. Ka faly sy ravo izay satria natsanganao Kristy dia natsangana izay niala tamin'ny fahotana, ka tsy mamatotra anay intsony le ota, fa afaka mibebaka izay dia fafanao izany. Afaka mifony izay dia ailika ao ny fahotanay. Izany rehetra izany dia noho ny famonjena vitan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia iraina anie ny zanak'ondry miaraka amanjeliny rano, ny zanak'ondry tsy misy kilema izay nanao fanadiovana ho anay. Misaotra anao ry Kristy izay nanolotra ny ainao hamonjy izao tontolo izao. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Misaotra anao ry fanahy masina, ianao fanahy nanangana ny Kristy tamin'ny maty ary nanangana anay hiala amin'ny fahotana ary mbola hanangana anay amin'ny andro farany. Izany fanahy izany ny saoranay, fa izany fanahy masina izany dia irian'Andriamanitra fatratra ato aminay satria fanahin'Andriamanitra izany. Ho ankehitriny Tompo, vory ny zanak'Andriamanitra, koa ny fiadananao tononona amin'ny tokantrano tsirairay sy amin'ny toerana rehetra mandray izao fanompom-pavahana izao. Fa ianao fanahy masina kosa mpiomboana anay, hanamasina anay ka tonga anay hivavaka ao aminao Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana tokoa. Koa izaho amin'ny antsona ianao fanahy masina hitarika feno izao fanompoana izao, ka hitafapakana milamita ny vavaka ataon'ny olona masina, ary ny fitahinao kosa hiraraka aminay tahaka ny fahasoavana omenao avy amin'ny diloilomanitra izay mitsoroka morotongotra akanjony arona. Izaho amin'ny ankalazaina Tompo, dia irainanao Andriamanitra, dia irainanao Kristy, dia irainanao fanahy. Izany vavaka izany dia tambatra amin'ny vavaka efa nampianarin'i Kristy izay manao hoe ireneo izananao. Mamasina ho tonga ny fanjakana, ataona misy tomponao ety amin'ny tany tahaka ny Andriamanitra. Omemana ny ihany sy tsajoana, ary mamelana iloko tahaka ny lana iloko tanana. Any amin'ny fakapana, manafana ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Io raintsika ny hira voalahatra. Ni fanjakani uta ulasana, ni erini satana katuni kudi, ni anarana nandesi Zanakilia, Anani Pandeseta, Itanzakana. Erabuau, Noito Tuzakaza,
petraka ianareo iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tanterantsika ny tompo, manana fitsipika tokony ho arahantsika izy, ampahany amin'izany ny Korintianina 2:5 dia ny 7 sy ny 9. Korintianina 2:5, 7 sy ny 9. Eno tsara amin'ny fanetretena sy amin'ny fanajana fatratra izany teny hanambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika izany. Hoe ny apôstôly masina, esory ny masirasira ela mba ho tongana vongana vaovao ianareo, arak'izay tsy misy masirasira anareo, fa voavony Kristy Pasika eo antsika, koa dia aoka isika hanao andro firavoravoana, tsy amin'ny masirasira ela na masirasira lolom-po sy ny faharatsiana, fa minofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovampo sy ny fahamarinana. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehovah, sambatra izay mitany ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ry havana, ndeha isika hifona netritena hanaraka izao vavaka izao. Tompo, maloto ny fonay, misy levura na masirasira ela, masirasira ny lolom-po, ny fitiavan'ny tena amin'izao andro atrehana izao dia miseho lamin'ny fitiavan'ny tena na amin'ny samy kristianina, amin'ny mpivarotra ny amin'ny mpividy, amin'ny fiarahamonina, tia tenan'ny olona, tia hanangona samy rerin'ny olona, ary tsy vitan'izany fa mifanaon-dolo-po, miady, fanaratsiana, izany rehetra izany ny hita amin'ny fiarahamonina. Tompo, mifona aminao izahay. Aingana izao andro Pasika izao, mba hahatonga anay hifamela, hahatonga anay hanokotra ny fonay mba hidiran'ny hafa, mba tsy hiboka ny fonay, fa mba hisokatra amin'ny olona rehetra ny fonay. Ka ianao Andriamanitra no angatanay hamafa ny fahadisoanay. Betsaka ny tsy nataiteraka anay tamin'ny fitena tamin'ny natao. Ao ny zanaka maditra malivaly ray aman-dreny, ao ny ray aman-dreny tsy mahay mitaiza ny zanany, ao ny mifandrafy, ao ny mifangalatra, mijangajanga. Ka ianao Andriamanitra ampifamela anay. Izao andro anio izao ane mba ampifamela amin'ny tokantrano, ny mpivady, ny mpiaramonina, mba hisy toe-tsaina vaovao iseho no amin'izao andro Pasika izao. Satria voavony marina Kristy Pasika ho anay, ka ho esorina le masirasira ela. Eno reny vavaka mangina sandratray mba hifofonana eo anatrehanao. Amorony fo madio izay Andriamanitra, ary avohy sy orona marina ny fanahiny ato anatinay. Meo anay ny fanahy torotoro sy mangorakoraka, fa tsy fanatitra ny sitrakao, ary porofon'izany navelanao hikatona ny fiangonana. Tsy ny fanaovan'rakitra no sitrakao, na dia ilain'ny fiangonana ary izany, fa ny fanahy torotoro sy mangorakoraka. Ny fanahy torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina, ka ry Andriamanitra ray ny famindram-po mamindra-fo aminay. Re Jesosy Kristy mora fo mamela amin'ny elokay, rehefa hanamasina mpanadio anay, manavaoza anay. Amen. Manitra tubuh saya wadaritra, amin raku Jesus tumpu pamuji iso tuntu Luisa amin raku amin
Masina Tumpu Nagpampiyo Nunawo Paminda sivy amin'ny sivifolo amin'ny efajato andiny volony fahefitra fahadimy araka ny hitantsika eo amin'ny fandaharana. Tianao ny tompo matoa nanangonanao amin'izao fanompom-pavahana izao. Mitsangana indray ny teny soamafaly fa hamafa ny fahotantsika izy. Hoe ny apôstôly masina, fa niarina levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra, izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay maty ny fahadisoanareo sy ny tsy fiforany nofonareo, dia nivelominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navela ny fahadisoantsika rehetra. Ary novonony ny soratanany didy izay niampangantsika, dia nesorony tsy eo amin'ny mihitsy izany ka nombony tamin'ny hazo fijaliana. Ary nesorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefan'ny ota, ary noho ny hazo fijaliana
dia naseny miariary ny fitondrany antsika toy ny fanaony avina ny resy no hitondrany antsika. Noho izany ary ry havana, ny amin'ny Kristy izay nitsangana tamin'ny maty dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo, koa samy amin'ny deran'ny Tompo ianareo. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Ety ambony tany, aminy lunakasitra. Ipetraka amin'ny fifaliana isika no zany amin'ny fimelan-keloka ny raisitsika izany. Iomana amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra isika amin'ny hira fa 270 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Apatsangana Hamaky ny tenin'Andriamanitra isika ry havako izay voalahatra ho antsika amin'izao alahady ny Paska izao. Ny Joba 7:20, Joba 7:20 ny andiny 5:20 ka hatramin'ny andiny 7:20. Joba 7:20 ny andiny 5:20 ka hatramin'ny andiny 7:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy, ka hitsangana any aparany eo ambonin'ny vovoka izy, ary rehefa levina ny hoditro izao simba izao, sady afaka amin'ny nofoko aho dia ahita an'Andriamanitra. Eny, izao no ahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olon-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko, raha hoy ianareo, andeha hanenjika azy fatratra isika, fa hita ao anatiny ny fototry ny mahameloka azy, dia matahora ny sabatra ianareo, fa ny fahatezerana dia heloka miendrika ny hovalian-tsabatra, mba ho fantatrareo fa misy fitsarana.
toizantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:12 ny 2:20 ka hatramin'ny 2:17. Korintianina voalohany toko 5:12 ny 2:20 ka hatramin'ny 2:17. Ary raha Kristy no toriana fanatsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazany sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganany maty? Fa raha tsy misy fitsanganany maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita ho vavolombelona mandainga ny amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy. Nefa raha tsy natsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay efa nodimandry ao ny Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no hanantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Ary satria ny olona iray no nisehony fahafatesana, dia ny olona iray kosa no nisehony fitsangana amin'ny maty. Fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no hahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany avy. Kristy no santatra, rehefa afaka izany dia izay ihany Kristy amin'ny fiaviany. Hamaky ny filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo isika araka ny marika toko 2:20 ny 2:17 ka hatramin'ny 2:20. Marika toko 2:20 ny 2:17 ka hatramin'ny 2:20. Andeha iaraitsangana isika riavako hamaky izany filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo izany. Ary rehefa nitsangana tamin'ny marain'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena, ilay namoahany demony 7 izy. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo na dia nandre aza fa velona izy sady efa hitandra vehivavy dia mbola tsy nety nino ihany. Ary taorian'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roalahy aminy, izay nakany antsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany fa na dia ireo aza tsy ninoany koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 120 lahy Jesosy raha nipetraka nihinana ireo. Ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny hamafy ny fony, satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino. Hamoaka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray mena rany izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitoriteny eny tontolo eny. Ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika.
isaoranay tokoa ianao Jesosy Kristy tomponay eo noho ny filazany tsara izay atolotra ao anay dia ny teninao indrindra tompo fa amin'izao andro Paska izao ilay nitsangananao tamin'ny maty mahatsiaro izany izay ankehitriny mangataka ny fanahinao masina izay Jesosy tompo ho aminay tsirairay avy izay miombona amin'izao fanompom-pivavahana izao ka hahatakatra tsara ny afatry ny teninao izay ampitaina aminay amin'ny tianio ity momba ny mpanomponao tompo izay hitondra sy hanambara izany aminay mba hahatonga anay tsirairay avy afaka handray tsara ny teny izay ampitaina aminay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana no anaovana izany vavaka izany. Amen. Laharan-kira fahenina amby roapolo amby roanjato. Petraka ianareo ho aminareo izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Kristy velona vavolombelona isika meteza ho vavolombelona ny fitsangana amin'ny tompo izay no hafitra lehibe amin'izao Paska 22 izao. Ny filazantsara araka ny marika no anarahantsika izany fampianarana izany. Ny famaranana ny filazantsara ny marika ry havana dia misy roa karazany farafahakeliny. Misy famaranana voalohany toko fahenina amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Dia misy famaranana faharoa toko fahenina ambin'ny folo ihany hitantsika andininy fahasivy ka hatramin'ny faharoapolo no vakiana teo. Ny famaranana voalohany dia milaza ny Maria Magdalena izay nisehony anjely nankany ampasana nilazany anjely fa nitsangana Jesosy tahotra sy orooro nateraka izany nandositra zareo lasa tahaka ny mona zareo zany no hita amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo talanjona izy. Andenge mba voakitsika ny marika toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahavalo. Marika toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahavalo amin'ny aran'ny tompo manao hoe dia nivoaka izy ka lasa nandositra ny ala tamin'ny fasona. Fa toran-kovitra sady talanjona izy ary tsy mba nilaza na inona tamin'ny olona satria natahotra. Ilay famaranana voalohany zany dia milaza hoe tsy samy teny mihitsy ry Maria nisitrika toran-kovitra dia mifanontaniana eo izy ary nandeha ilaza hoe nitsangana Jesosy satria ireo ary nandositra ireo tsy nilazalaza nefa mila vavolombelona zany fitsangana amin'ny tompo zany izay nahatonga ny famaranana faharoa napetaka teo ilazana hoe ireo nge rehefa avy natahotra nisitrika tany mivoaka tao ihany izy rehefa elaela rehefa kelikely. Izay ry havana no anazavantsika an'ity famaranana lava na famaranana faharoa ity. Vavolombelona mila vavolombelona ny fitsangana amin'ny tenin'ny tompo amin'ny maty fa tsy hoe nisitry belona aminy isika mila ambara amin'ny olona zany. Ka vavolombelona tahaka n'izy zany no ilain'ny tompo. Vavolombelona manao inona tahaka ny ahoana no ilain'ny tompo ho vavolombelona ny fitsangana amin'ny maty. Satria tsy ny tompo ihany no hatsangana amin'ny maty fa isika koa ka mila vavolombelona izany. Ny zavatra roa no resahantsika. Ny voalohany mila vavolombelona tena mino ny fitsanganana amin'ny maty
ny tompo. Vavolombelona tena mino ny fitsanganana amin'ny maty. Hitantsika izany amin'ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny 7. Raha mijeritsika izany ny andinin'ny 7 dia manitsy le teo hoe nandositra zareo fa lasa vavolombelona ry zareo. Ndenge vakitsika ny andinin'ny 7 sy ny 10 aminaran'ny tompo. Ary rehefa nitsangana tamin'ny marainy andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena le namamy demon'ny 7 izy. Ary Maria Magdalena nilaza tamin'ny rezon'omban Jesosy zay mbola nisaona sy ny tomany. Nandeha ihany Maria Magdalena hoy izy marika rehefa afaka nitahotra. Panika hoy izy nareo zana-bazaha. Io ilaina, mila mino ianao fa tena nitsangana tamin'ny maty izy. Izany mahatonga azy mitena andro voalohany. Inona ny teny hoe andro voalohany? Misy dikana amin'ny fiainanao ve natao hoe andro voalohany amin'ny herinandro izay nisafidiany Jesosy hitsanganana. Ary fototry ny fomba kristianina, andro voalohany amin'ny herinandro nasolo ny sabata jiosy. Misy dikana aminao ve ny andro alahady izay le hoe mifamatotra amin'ny fitsanganana amin'ny tompo ny fivavahana amin'ny andro lahady, fa tsy hoe foroporon'ny kristianina akory satria io ny andro nisafidiany Jesosy hitsanganana. Izay no mahatonga ny tonono ny soratra masina manokana hoe tamin'ny marain'ny andro voalohany tamin'ny herinandro. Misy dikana aminao ve io andro alahady io samy mitovy amin'ny andro hafa rehetra. Misy dikana aminao hoe vehivavy ny sehoany. Ary zany dia fanandratina ny vehivavy. Ny vehivavy amin'ny lafiny iray dia ireo dia tsy mahazo miteny tamin'ny fiarahamonina tamin'ny andro izany. Ary ty vehivavy ty tsy voatetsy vehivavy jiosy ihany dia tsy mahazo miteny fa nanana demony 7. Mavesitra be izany. Izany hoe amin'ny lafiny ara-pivavahana dia kakao na keo izy nareo izy. Satria demony 7. Nefa io koa le vehivavy nanositra menaka amin'ny tompo ny sasany amin'ny filazantsara. Nasandratra ny vehivavy. Faravaratsy ny Maria Magdalena lazainy soratra masina mpivarotena ray dia izy misy demoniaka. Izy ny lasa vavolombelona, le sarotahotra, le malemy, le fanaka malemilemy kokoa ny safidian'Andriamanitra mba ho vavolombelona. Mety an'izany ve nareo vehivavy ankehitriny? Tena mino marina ve nareo fantsangana tamin'ny maty ny tompo? Ary misy dikana amin'ny fiainanao ve izany? Fitsanganana amin'ny maty izany. Manako amin'ny sofinao ve izany hoe miandry fananganana maty ange isika ety an-tany ka tsy atahorako ny fahafatesana na dia misy ny aretina fa ho atsangana ny maty tsy ho lo intsony. Izany ny vavolombelona tahaka izany no ilain'ny tompo. Mino ary misy dikany aminy izany fitsanganana amin'ny maty izany. Vavolombelona manaraka koa zany. Ho hitantsika avy eo dia vavolombelona anankiroa. Na zany ary reto vehivavy reto rehefa nandeha nilaza tamin'ny apôstôly tsy nino ny apôstôly. Zay le vavolombelona. Misy olona aza tsy mihinana tamin'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty ange lazany ny apôstôly arany hoe tsy nino. Misy olona zany tsy mihinana hoe tsisy dikana amin'ny fiainana zany, tsisy akona amin'ny fiainana zany. Tsy hainy, tsy azony zany sady tsy fantany. Mila vavolombelona mino ny fitsanganana amin'ny maty ny tompo. Ny andinin'ny 12 sy ny 13 vakitsika amin'ny marika 9. Ary tahoria izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roa lahy taminy, izay nankany an-tsaha ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany fa na dia ireo aza tsy nonohaniko. Misy olona roa hafa koa niseho amin'ny tompo mpianatra. Any amin'ny Lioka 4:20 misy an'io tantara. Kleopas no anaran'ny anankiray. Nandeha tanan-tsaha zareo dia niseho tamin'ny Jesosy dia noazomina ny mason'ireo mba tsy hafantatra ny Jesosy. Fa ny feon'ny Jesosy natao fantana. Na nazava soratra masina tamin'ny Jesosy mbola tsy nino ihany zareo. Rehefa nanao ny fanasan'ny tompo Jesosy, namaky ny mofo zany. Mbola tsy tena fanasan'ny tompo izy tamin'izany, zay vao nahiritra ny mason'ny zareo fa fomba fanaon'ny Jesosy ny mamaky ny mofo. Andenge sokafantsika Lioka 4:20 Lioka 4:20 ireo le ino atao hoe ny dia mankany Emosy.
Manongo amin'ny 17 misy an'io tantara nandeha tany Emosy ireo mpianatra roa lahy ireo a, nisehon'i Jesosy dia nampiresaka an'zareo Jesosy. Fa tsy nety tonga saina zareo. Mandraka efa tafiditra tao an-trano dia nangataka amin'i Jesosy andao hiary hipetraka aminay aloha fa ohatran'ny tsara zany fampianarana ataonao zany. Rehefa ny sakafo amin'ny jiosy moa ny zokony mizara ny sakafo. Teo zany zareo a vao tonga saina rehefa namaky ny mofo Jesosy. Andevaka itsika ny Luka 7:7 sy ny 1:30. Amin'ny 7:7 sy ny 1:30 amin'ny Luka 7:20. Ary raha niara-nipetraka ninona teo aminy izy dia nandray ny mofo ka nisaotra dia namaky sy nanolotra azy. Dia nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy izy fa izy dia tonga dia tsy hita. Rehefa namaky ny mofo Jesosy, zay vao taitra reo fomba amin'ny Jesosy no mamaky ny mofo ka misaotra, manambara ny fanasamy tompo, taitra zareo a, Jesosy tsy hita nitsony avy eo. Teo izy raha dia nino fa nitsangana amin'ny tompo. Kanefa ho ny soratra masina amin'ny Marika 4:17 hoe rehefa nanao tatitra zareo hoe hitanay tary Jesosy namaky mofo, tsy nino koa reto. Mila vavolombelona mino ny fitsanganana amin'ny maty ny tompo. Tena misy dikana aminao ve ny fanasamy tompo? Isaky ny mizara ny mofo ve ny mpitady dia mahatsiaro ve ianao fa nitsangana amin'ny tompo ary nitsangana ho anao za koa hatsangana. Tena zany ve ny iainantsika io fanasamy tompo io? Fa izy roa lahy reto rehefa namaky ny mofo Jesosy dia nahatsiaro izy fa nitsangana amin'ny tompo. Ary soa ihany fa nijanona le fanasamy tompo zany a iombonany hoe mba andiniantsika tena fa mandraindray fahatany ny ankamaroan'ny olona rehetra. Fa tsisy dikany aminy akory io. Ny fisangana amin'ny tompony resahana amin'ny fanasamy tompo io. Tonga ny fotoana andiniantsika tena hoe inona marina amin'ny dikany io amin'ny fiainako. Misy dikany aminao. Tena mahatsapa ve na fa vavolombelon'ny fisanganan'i Kristy rehefa mandray ny fanasamy tompo. Tadio zay. Fotom-ponoana kristianina mihitsy ny fitsanganana amin'ny maty. Miainga avy eo ny zavatra rehetra na ny torotenitsika na ny fiainantsika ny zavatra rehetra miainga amin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Zany mazava-dehibe ny fanasamy tompo ry havana. Ary zany nahatonga ny Jesosy nanome tsiny mafy ny mpianatra. Mahalana Jesosy manao an'izany a, matoa izy manome tsiny mafy, misy dikany mafy, misy dikany mafonja. Marika 4:4-4:12 no vakitsika. Marika 4:4-4:12 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 1:20 Jesosy raha nipetraka nihinana ireo. Ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny amafy ny fony, satria tsy ninono ireo efa nahita azy rehefa nitsangana tamin'ny maty. Nisy olana lefa ny Jesosy mialoha, le ravehivavy, reto mpianatra roa lahy reto. Tsy nino ireo dia nanome tsiny azy ny tompo hoe maninona nareo tsy mety mino. Efa nisy olana ny rako, nanome tsiny mafy ny tompo. Satria fototro ny finoana kristianina ny fitsanganana maty. Fototro ny finoana kristianina. Ndeha ry havantsika hijery vavolombelona anankiray Joba. Joba 7:20. Talohan'i Joba ny zanak'Israely dia tsy nino ny tsy fahafatesan'ny fanahy sy ny fitsanganana, mbola tsy fampianaran'ny fiangonan'ny Israely zany. Ny olona zany tamin'izany fotoana zany ny atao hoe manana fiainana mandrakizay dia notahin'Andriamanitra. Metimety ny fiainana dia namela taranaka. Zay natao hoe olona voataha tahaka ny Abrahama, tahaka ny Davida, tahaka ny Mosesy. Ny Jiosy zany rehefa mitahin'Andriamanitra, niara-naina tamin'Andriamanitra, nanana tantara aventure niaraka tamin'Andriamanitra dia namela taranaka. Zay natao hoe olona velona mandrakizay teo amin'ny Jiosy. Fa tsy nietreritra kory zay fitsanganana maty io. Kanefa le mpampianatra Jiosy nahita ihany hoe tsy ny olona rehetra ny sambatra tetỳ an-tany, tsy ny olona rehetra nananjanaka, tsy ny olona rehetra finaritra niaraka tamin'ny tompo. Profon'izany i Joba, maty daholo ny zanany a, tsy manam-pandova, marary izy, tsy sitrapanafana. I Joba anisan'ny olona voalohany eritreritra hoe tsy eto ihany ny fiainana
fa misy zany fitsanganana ny tena maty zany. Nenge jerentsika ny baibolinao amin'ny Job ny 19 sy ny 17. Job fa 7 ny 19 hatramin'ny 17 vakitsika. Kanefa raha iza dia fantatro fa velany mpanavotra ka hitsangana namparany eo ambonin'ny vovoka izy, ary rehefa levona ny hoditra zao simba izao sady afaka minofoko dia hitan'Andriamanitra. Eny izaho mahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa, efa maty-paniriana ny saiko atanàna. I Job mbola tsy nahafantatra an'izany Jesosy zany, mbola hoela zany dia fa nino izy fa hitsangana maty, hitsangana miaraka amin'Andriamanitra, ahita ny masoko, efa maty-paniriana io namako. Taorian'izany Daniela koa dia naminany fa isy zany fitsanganany tena maty zany. Fampianara dia avy eo nanomboka teo lasa fampianaran'ny testamenta taloha koa ny fampianarana ny fitsanganany tena maty. Fa ny testamenta vaovao ny tena mampianatra azy mivantana be. Ary zany mahatonga amin'ny Paoly apôstôly mampahatsiaro atsika hoe i Kristy raha tsy natsangana dia foana ny finoanareo. Andeha vakitseny Korintiana 2:12 ny 7. Korintiana 2:12 7. Korintiana 2:12 7. Ahoana izy ny soratra masina? Raha amin'izao fiainana zao ihany no antenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Zay ny tao amin'ny testamenta taloha. Raha zao fiainana zao ihany no nataonao hoe tianay Jesosy, sambatra mahalala masika ianao sady tiako ny be voninahitra, tsara Jesosy zalahy tsara. Raha ety ambony tany ihany no ahitanao fa tsara izy dia mahantra ianao. Ny voalohany ny fahatsaran'Andriamanitra dia ao amin'ny fananganana maty, fa zao fiainana zao dia mandalo fohy kely. Ary zany ny antony ivavahana hoe misy fiainana ao ankoatrao zay andalovana amin'to hoe fitsanganany tena amin'ny maty. Mino zany ve ianao? Tena mino an'izany ve ianao fa hoe ianao dia atsangana maty? Zay natao hoe vavolombelon'ny fitsanganana amin'ny tena amin'ny maty. Mila mino ny fitsanganany tena maty aloha, ianao mihitsy ny resy lahatra aloha. Zay vao tsika miditra amin'ny tapany faharoa. Ny tapany faharoa rehefa mino ano ianao, tena ao aminao tsara, hainao midikan'izany sy ny zavatra miandry ianao, dia mandeha amin'izay ianao mitory. Ary zay ny tapany faharoa hoe tena mitory ny filazany tsara ny fitsanganana amin'ny maty. Zay ny vavolombelona ilain'ny tompo, vavolombelona mitory ny fitsanganana amin'ny maty. Hitantsika zany amin'ny marika 12 marika 12 manomboka amin'ny 15. Rehefa nino ny fitsanganana maty indray re mpianatra reto, rehefa nanaiky izy fa tena nitsangana amin'izay Jesosy dia nirahana amin'izay izy, nirahana amin'izay izy. Marika 12 amin'ny 12 sy ny 14 no vakitsika, amin'ny 12 sy ny 14. Amin'ny aran'ny tompo ary izy tany mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay misy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohany. Rehefa mino amin'izay ianao mandehana amin'izay, rehefa mino amin'izay ny apôstôly mandehana, misy tosika avy eo amin'ny azo fijaliana sy ny fitsanganany tena maty mahatonga ny olona hitory ny filazany tsara. Ny fitoriana lehibe miezinezina antsony ny fiangonana voalohany hoe kerigma, mitory amin'ny feo avy ny filazany tsara amin'ny fitsanganany tena maty. Mila mandeha amin'ny voary manontolo, tsy ny olombelona ihany io amin'ny dikateny fototra fa ny voary manontolo ktizis, ny voary manontolo ny dikan'izany, amin'ny natiora ny dikan'izany. Tsy olombelona ihany mitoriana filazany tsara amin'ny dikan'izany. Fa inona ny filazany tsara amin'ny fitsanganany tena maty manoloana ny olona marary? Inona ny filazany tsara n'Andriamanitra manoloana ny olona migady? Inona ny filazany tsara n'Andriamanitra manoloana ny tontolo iainana zay simbatsika? Inona ny filazany tsara n'Andriamanitra manoloana an'ireo? Inona ny dikan'ny fitsanganany tena maty aminao? Dia ino no ambaranao amin'ny olona? Ary zay mahatonga ny batisa dia fahafatesina sady fitsangana amin'ny olona atao batisa dia maty noho ny ota hatsangana miaraka amin'ny Kristy.
zay le batisa toritsika. Toritsika koa ny finoana zay minisy atao batisa ny vonjena fa ny dikan'izany koa na vita batisa ianao ka miverina tsy mino tsy voavonjy ihany ianao. Fa tsisy hoe efa vita batisa dia voavonjy foana. Rehefa tsy mino anao na vita batisa na tsy vita tsy voavonjy ianao. Zay ny dikany hoe zay misy atao batisa ny vonjena fa zay tsy mety mino kosa na vita batisa na tsy dia hoelohany. Tamin'ny dindin'ny fitsanganana matiny fandresen'i Kristy ny fisiny famantarana. Izao famantarana izao no anarak'izay mino. Zany dia tamin'ny dindin'ny fananganana ny maty mbola ety amin'ny tany. Roana amin'ny démonie satria ny démonie dia manambara ny fahafatesan'ny fanahy. Manambara ny fandresen'ny azo fijaliana izany. Hitsahanao mba amin'ny tongotsika Satana. Ary izay koa ny dikany hoe hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy, izany hoe hanina fanahy masina izy ampiteny azy. Fifandraisana amin'ny fanahy masina no ambarany hoe miteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Ary tsy vitan'izany fa i Kristy izay manangana ny maty manambara anao fa na dia hanitsika menarany ianao na dia misotro zava-mahafaty ary milaza faninjena io, milaza fanaratsiana, milaza famonoana ny mino, ka tsy matahotra sika na dia vonon'ny olona ary na dia maty ny aretina aza fa mbola ho atsangana indray amin'ny andro faran'izay koa ny hoe na dia misotro zava-mahafaty azy dia tsy haninona azy. Ametra tanina amin'ny marana izy dia ho sitrana ireny. Ny fanasitranany marary dia tamindindony fanasitranana mandrakizay anandanitra amin'ny fitsanganany tena maty. Dia ny mbola ety an-tany zany tsika dia fampianarana iaina zany fitsanganany tena maty zany amin'ny fandrahana démonie, fikarakarana ny marary. Rehefa mikarakara ny olona sahirana tsika dia manambara fa anandanitra any tsy ho hisy sahirana intsony. Zay ny dikany. Manohy ny asan'ny tompo isika. Ary zay ny dikany andininy fahasivambinifolo sy hatramin'ny andininy faharoapolo. Jesosy rehefa nakarina an-danitra dia mipetraka avan'Andriamanitra. Fa mbola miara-miasa amintsika foana izy. Ary ny tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay nomba azy. Jesosy nakarina an-danitra fa isika mbola miara-miasa aminy ety amin'ny tany mba ho vavolombelona, mba hitoro mandrakariva ny fitsanganana amin'ny maty. Matetika amin'ny olona rehavana efa tsy mitory an'izany ny fiangonana, fa ahoana no azahoana vady ety amin'ny tany, azahoana azahoana vola ety amin'ny tany, ahoana no anaovana zay metimety ety amin'ny tany, adin'ny fiangonana ny mitory ny fitsanganana tena maty, zay ny tena fiainana ny ankoatra ny fahafatesana. Ary ny fototry ny toriteny kristianina ho Paoly apôstôly, Korinthianina 2:5. Korinthianina 2:5. Io ny fototry ny toriteny kristianina. Ny andininy 4:10 no vakitsika. Ny andininy 4:10 hatramin'ny 5:20. Korinthianina 2:5, ny andininy 4:10 hatramin'ny 5:20 vakitsika. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana mitoroteninay ary foana koa ny fonanareo. Ary dia ho hita fa vavolombelona mandainga ny amin'ny Andriamanitra izay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nangana ny Kristy. Nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy natsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny fonanareo ary mbola mifahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay efa nodimandreo amin'ny Kristy. Io ny tenin'ny Paoly apôstôly. Raha tsy natsangana ny Kristy foana mitoriteny, ny ivo ny toriteny kristianina dia nitsangana i Kristy. Rehefa mitsangana Kristy dikan'izany hitsangana koa izy izaho sy ianao. Fa raha tsy natsangana Kristy dia tsy natsangana ino atao hoe relation cause effet. Amin'ny teolojia dia ny effet mandeha alohan'ny cause. Satria atsangana isika, zay ny cause. Satria atsangana isika, ny effet-ny atsangana aloha Kristy, zay mahasantatra azy. Ny antony nananganana ny Kristy tamin'ny maty dia ananganana anao amin'ny maty, zay ny dikany. Ny cause ianao atsangana amin'ny maty, ny effet mandeha aloha Kristy natsangana tamin'ny maty. Ny voka-javatra mandeha aloha zany. Ary zay zany no tenenan'Andriamanitra eto aminao.
ny antony nananganan'ny Kristy tamin'ny maty dia noho ianao atsangana amin'ny maty. Ianao no antony fa ny efa mandeha aloha natsangana i Kristy, fa ny antony nanangana azy dia noho ianao atsangana amin'ny eo aty. Amin'ny teolojia dia ny efe mandeha mandrakariva alohan'ny koza. Ary zay mahatonga ny Kristy ho Adama faharoa, tahaka ny nahafatesan'ny olona rehetra tao amin'ny Adama. Rehefa nanoty Adama, nanoty daholo isika rehetra, fa zaho sy ianao le Adama. Dia misy Adama hafa vaovao naterin'ny Kristy, tao amin'ny Kristy, tahaka midiran'ny fahafatesana. Misy olona anankiray mitondra fahafatesana dia maty daholo ny olona, dia misy anankiray indray mitondra fahavelomana dia velona daholo ny olona, tahaka ny coronavirus. Misy olona anankiray mitondra ilay izy dia maro ny maty, fa misy olona anankiray indray mitondra fahavelomana dia maro ny velona. Zay le Kristy zay. I Adama mitondra virus ny fahafatesana, i Kristy kosa mitondra amin'ny fahasoavana lehibe indrindra dia ny fahavelomana mandrakizay, zay omenanao memem-pona ka tsy zavatra tokony fitory amin'ny andro ankehitriny mba izany. Amin'izao fotoana ny fahafatesana manjo ny olona izao, saritsary fahafatesana manao izao tontolo izao, dia tokony hitory ny fitsanganany tena maty ianao. Hoe Kristy ny antony havelomana, Kristy no hivelomantsika. Ka na dia maty ara ny tena no ny ota ho atsangana ny fanahy. Itsika zao dia efa natsangana amin'ny fahotana ho amin'ny fahavelomana. Fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika. Ka na dia maty ara ny tenantsika ho Jobo, na dia maty ara ny nofontsika ny havatsika, iona amin'ny fitsanganany tena maty. Zany ny tena toroteny kristianina dia mitory mandrakariva hoe tsy ety an-tany ihany ny fiainana ka mahatonga ny olona hitebiteby, mihiboka ao man-trano dia mihiboka koa ny finoana, fa hahatonga azy hivelatra sa iona amin'ny tompo ninina miseho eo amin'ny fiainana. Zany ny toroteny kristianina zay toriana. Ka meteza ianao minoa aloha, tena misy antony amin'ny fiainanao ve izany fitsanganan'i Kristy amin'ny maty izany? Rehefa azonao tsara izany, ndana torio amin'ny olona rehetra fa nitsangana Kristy ho azy sy ho anao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Manoloana zany tenin'Andriamanitra zany ry havana, dia itsika hivavaka ho setry ny toroteny teo. Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra raina be fitiavana, fa mbola nomenao zao tombon'andro izao izahay. Andro zay ankalazanay ny Pasika, famonjenanay. Mahagaga sy mahatalanjana tokoa ny herinao Jesosy Kristy, fa na ny fahavalo zay tsy mety resy dia mifahafatesana azy dia resinao. Mahatahotra tokoa ny asanao Jesosy. Ary manoloana izany dia mila izahay ho vavolombelona, mila ambaranay amin'ny olona rehetrarehetra izany, mba tsy hisitrika izay manoloana izany fahagagana mahatalanjona izany. Ary maniraka ianao, nampianatra ianao mba hahatonga anay ho vavolombelona tena mino fitsanganany tena maty. Ary amin'izao fiainana izao Andriamanitra, mba tsy ho taitaitra izay noho ny amin'ny zava-misy izay tsy hampozina, izay miseho amin'ny fiainanay. Fa mba mankatoa anao izahay, eny matetika tokoa, mety fahazarana ny mivavaka, mety fahazarana ny Pasika. Fa androany ianao dia niteny taminay, fa tokony hatsapa izany famonjena izany tokoa izahay, hatsapa izany Pasika izany tokoa izahay, satria ianao dia manangana anay amin'ny maty ihany koa. Eny ny zava-misy rehetra eo amin'ny fiarahamonina izay atao hoe mona, izay atao hoe maty, tahaka ny vehivavy izay tsy navelany teny, dia nampiteneninao ho vavolombelona ihany koa. Ankehitriny izay dia vonona, ary tsy matahotra ny fahafatesana izahay,
ary ankehitriny zay dia vonany anina izany finoananao Jesosy Kristy izany zay raisinay amin'ny alalany sakramety amin'ny fanasan'ny tompo isan'andro ivelomanay amin'ny teny ary asehonay izany. Ianao tokoa dia manarina ny fiainanay izay matetika mety lavo zahay, matetika mety ketraka izahay, kanefa tahaka ny nanandratanao an'i Joba zay tena nino anao tokoa no anandratanao ianay ihany koa azonay fahavelomana marina. Ianao ihany koa dia niteny taminay mba ho vavolombelona tena mitory ny filazantsara ny fitsanganan'ny tena maty izahay, ary tsy amin'ny olombelona irery ihany fa amin'ny zavaboary rehetra mihitsy mba hiseho mendrika manoloana ny zavaboary izahay. Ary filazantsaranao dia mandresy ny zavatra rehetra, mandresy ny aretina rehetra, mahavonjy, ary tokony ho torianay izany na amin'iza na iza, na amin'ny marary na amin'ny gadra, na amin'ny kely na ny lehibe, ny olona rehetra, ny zavaboary rehetra dia tsy ho very anjara amin'izany filazantsaranao izany, satria mahavonjy tokoa ny finoanao, ary izany ihany no entinay mamonjy izao tolo izao mba tsy ho ripaka, mba tsy ho ringana, ary mba tsy ho potika ny tany misy anay. Izany nivavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra firana fanampiny 120.
Ny olona zay vavolombelona marina tena mino ny fitsanganan'ny tena maty, ary vonona no vavolombelona tena mitory ny fitsanganan'ny tena maty ry havana, dia samanambara ny finoany. Ka andeha homantsika ry havana ny Filipianina 2:2, ny 9:5 ka hatramin'ny 9:11. Ny Filipianina 2:2, ny 9:5 ka hatramin'ny 9:11. Rehefa hitantsika izany ry havana, dia ndehantsika hitsangana anambara ny finoantsika amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany, manao hoe: aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy dia tsy nataony zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviany amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nankany endriky ny mpanompo sy natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Rehefa hita fa manantare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Ho izany na nandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarany izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra na ny aty an-tany na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra, fa Jesosy Kristy tompo, ho voninahitra Andriamanitra ray. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Iomana amin'ny fanasan'ny tompo isika ny hira 120 sy ny 2 ny omanantsika hidirantsika ny tompony amin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ateni pasana Teny soratra masina amin'ny Luka 7:20 manomboka amin'ny 7:20. Luka 7:20 manomboka amin'ny 7:20. Ary ndre nisy roa lahy tamin'ny reny nandeha tamin'izany andro zany hankana mivoatra tao hoe Emosy, tokony 80 raha ny Jerusalema. Dia niresaka ny amin'ny zavatra rehetra nanjo izy. Ary raha mbola niresaka sy ny saina izy, dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy, nefa noazon'ireo nefa ny mason'ireo noazony mba tsy hahafantarany azy. Ary ho Jesosy taminy: ahoana zany teny resan'ireo ty am-pandehanana izao? Dia nijanona izy ireo sady nalahelo tarehy. Ary hoy ny anankiray izay atao hoe Kleopasy namaly ka nanao taminy hoe: ianao rery ve ny vahiny mitoetra amin'ny Jerusalema no tsy mba mahalala zao zavatra tonga tao amin'izao andro izao? Dia hoy izy taminy: zavatra manao ahoana moa zany? Ary hoy izy roa lahy taminy: ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asany sy ny teny teno Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny amin'ny nanolorany lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy, hany amelohany azy ho faty sy ny nanombohany azy tamin'ny azo fijaliana. Nefa nantenainay fa izy no le hanavotra ny Israely, ary tsy zany ihany, fa androany ny andro fahatelo hatr'izay nahatongavany izany. Nefa kosa
ny vehivavy sasany izay namanay na very hevitra anay fa tany amin'ny fasina maraina koa izy ary tsy nahita ny faty hono izy dia tonga nilaza taminay, nahita anjeliny seho koa izy fa nilaza fa velona. Dia nandeha ny sasany izay nombanay ka nankana amin'ny fasana, nahita araka an'izay nilazain'ny vehivavy fa i Jesosy tsy hitany. Ho Jesosy taminy ry adala tsy votsasaina ka tsy mino ny zavatra rehetra nilazain'ny mpaminany, mo tsy tokony hiaritra izany va Kristy ka hiditra amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatramin'ny mosesy ny mpaminany rehetra i Jesosy ka nanazava ny hevitry ny soratra masina taminy izay milaza an'izany rehetra izany. Ary rehefa teo amby akaiky ny vohitra lena izy roa lahy, Jesosy dia nanao teo andeha lavitra kokoa, fa ireo mpianatra ireo nanery azy ka nanao hoe mitoera ty aminay fa efa hariva ny andro, ka lasa andavitra ny andro. Dia niditra izy ka niara nitoetra taminy. Ary raha nipetraka nihinana teo aminy izy dia nandray ny mofo ka nisaotra dia namaky ny mofo ka nanolotra azy. Dia nahiratra ny masony ireo ka nahalala ny Jesosy fa i Jesosy tonga dia tsy hitany. Dia hoy izy roa lahy, tsy nangorakoraka va ny fontsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka nanazava ny hevitry ny soratra masina? Dia niainga izy roa lahy tamin'izany oro izany ka niverina tany Jerosalema. Dia nahita ny 120 lahy izy izay tafangona teo, sady nilaza hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompo ka efa niseho tamin'ny Simona. Ary ireo kosa dia nilaza fa efa niseho tany an-dalana Jesosy ary nahafantarana azy dia tamin'ny namakiny ny mofo. Izany famakinany mofo izany ry havana izay manambara fa nitsangana Jesosy dia aseho amin'ny alalan'ny reto famantarana hita maso reto, ko asan-drato amin'ny tompo ny fonareo hitsangana ny mpanefana samy tompo rehetra. Mety sy mahavonjy ary tokony ataonay naovinany misaotra anao, fa nitsangana i Kristy ary vavolombelony izany ireo apôstôly mbola mitohy izay ankehitriny ka vavolombelony izany. Vavolombelony izany ny anan-danitra noho ny amin'ny fiderana ataon'ny serafima sy ny kerobi mirakotry ny elany miarika anjely, ny mpaminany vavolombelony izany anan-danitra izay efa miaona amin'ny Kristy. Ireo razanay efa nodomandro koa efa amin'ny Kristy, ireo dia mihira midera ny voninahitry Kristy izay nitsangana tamin'ny maty, izay koa tompo. Na dia mbola ety ambonin'ny tany aza dia hisantitra zany fiobina zany amin'ny alalan'ny fanahy masina ka omeo lalana izay mba hira sy ankalaza ka hanao hoe hoenotsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso any ity no tenako izay omena ho anareo, izao nataovy ho fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana do izy misotro amin'ny teanareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsako andrehetra ho famelan-keloka, izao natao ho fahatsiarovanay, naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo ny mitomo fotony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Hivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy. Ry tompo, tsaronay Golgota Kalvari karandoha
izay namantsiana anao tamin'ny azo fijaliana. Tsaronay dia tsaronay ny teny nataonao tamin'ny azo fijaliana. Raika eo mamela amin'ny heliny fa tsy fantan'izay ataony. Lazaika aminao marina dia koa ny anionionanao amiko any paradisa. Raha vehivavy indro ny zanakao indro ny reninao. Eloi Eloi lama sabakitany. Andriamanitra Andriamanitra nahoanany dia mahafoy ahy ianao. Mangetaheta. Raiko eo an-tananao no altolotro ny fanahiko. Vita. Izany Tompo. Ny famonjena vitanao. Nitsangenao tamin'ny maraina Alahady ka niseho tamin'ny Maria Magdalena. Niseho tamin'ny mpianatra roa lahy tanan-tsaha, niseho tamin'ny Simona, niseho tamin'ny 12 niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500. Izany Tompo. 70 andro 70 alina ianao niseho tamin'izy ireo. Tsaronay dia tsaronay izany. Koa mba hafenony voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay raha io, ta io tamiteraka sakramenta masina izao, endry Kristy le tokana, Kristy le tamiteraka, Kristy le naterina ny ray mandeha monjy eo teo aminay ny azo fijaliana, Kristy le manjaka miaraka anao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Ny hira fa 520 ny andininy voalohany. Angataka ny fanahy masina isika. Re Tompo ranay izay nandanitra, mba ampidina aminay ny fananao masina, ahatsarovanay marina tokoa tafaray amin'ny mofo sy ny divay, tafaray amin'ny rano Kristy izahay. Koa mianta aminao izay ry fanahy masina, ianao izay mpanahy masina, mpamely, mahary anay, ianao izay nanangana ny Kristy tamin'ny maty. Ny fanahy izay miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izahay, le fanahy izay mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona, izay mifona ho anay. Izany fanahy izany Tompo nomeo anay. Meo anay ny fanahinao Kristy, le fanahy ny fahamarina izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany nafantany fa izay no mahafantatra azy. Izany fanahy izany nomeo anay, hanamasina anay, hanamasina ny mpanefana samy tompo rehetra anay izay naiza toerana misy azy. Koa mianta aminao izay ry fanahy masina, hamasiny ny mofo mba hanambara amin'ny tenan'i Kristy, hamasiny torak'izany ny divay mba hanambara ny ran'i Kristy. Fa anao Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanakao malalanao satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ary aminao Andriamanitra retsy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika izay novakiana ho antsika. Satria iray ihany mofo, isika koa dia tena iray ihany, na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy Tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Andeha isika iombona amin'ny vavaka fanindretena manao hoe: Tompo, tsy mendrika natao hoe zanakao. Tompo, tsy mendrika ny deranao amin'ny tafitra. Tompo, tsy mendrika ny tsimbotsimbonatry ny laviko ny natao. Kanefa hoe izay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Hoe Jesosy Kristy Tompo, andeha fefabotra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. 7:12 ny andinin'ny fahaefatra. Mesa,
hoy Jesosy Kristy izay mibaiko antsika mba ho tena vavolombelona mino ny fitsanganany tena amin'ny maty. Raiso, any ity no tenako, izao nataovy ho fahatsiarovana ahy. Sivy amby 12 ny andininy fahatelo. Jesosy Kristy Tompo izay mibaiko antsika mba ho vavolombelona mitory ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty, sy nareo rehetra ity fahitino rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho andrehetra ho famelan-keloka. Izao no atao fahatserovanahy na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao zay Andriamanitra rehefa nandray araka izay mety izao sakramenta masina izao, sitrako mantsy ny amanany ny an'ny mpanahy dia ny tenan' Jesosy Kristy sy ny rano soa indrindra. Maranatha, avia Jesosy Tompo, noho ny fitiavanao anay ka vokisanao hanym-panahy mahavoky sakafo ny fanjakan'ny lanitra ny fanahinay. Ny fanahinay izay tsy mihinana ny zavatsoa amin'ny tany dia mihinana zava-panavy aminao. Misaotra Tompo mamy ny fitianao. Amen. Oe Jesosy amin'ny jaona 2:17. Izaho miteny izany lazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo izao, no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Amen. Hipetraka isika ankalazan'ny Tompo amin'ny hira fanampiny 720.
Sorin'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ny fampimombana teto. Tahatra ny Pasika moa izany isika dia fampiarahaba. Dia ny fampiarabana ataontsika dia hoe velona Jesosy vavolombelona isika. Velona Jesosy vavolombelona isika. Verintsika hoe velona Jesosy vavolombelona isika. Dia andao ary fampiarahaba amin'ny eo akaikiny avy tsika isa 2 3. Velona Jesosy vavolombelona isika. Velona Jesosy vavolombelona isika. Hitehaka isika ry havana. Mankasitraka ny ireo mpitandrina manampy ireo teknisiamina ny mpiara-mivavaka manontolo nantotosa ny fanompom-bavahana indrindra isika ny aina sy ny anoka izany fanompom-bavahana izany manentana antsika hatrany amin'ny fioboana mihiboka miaraka amin'ny Kristy isika fa tsy hoe kory hoe mamoy fo. Dia azadino ny mifanampy raha misy olona tokony ampiana, raha misy fanampiana tokony ataonao amin'ny hafa, afaka manao an'izany isika amin'ny fanerasirana amin'ny fiarahamonina manodidina anao na tsy handeha lavitra, hafa mifandefa zavatra. Raha misy olona hitanao tokony ampiana, antsoy amin'ny telefônina izy, andefaso M-vola na Orange, tsy le rakitra koa le tenenina eto fa le olona tokony ampianao ary ampio, any nataonao ny rakitra sy ny zavatra tokony nampianao azy, mahatsiarova ny kambotya sy ny mpitondra-tena isika. Hiditra amin'ny rojom-bavaka isika fa na dia efa nentoka-mbavaka ary ny sasany tsy afa-po fa te hitan'ny pastera mitondra-mbavaka azy ka angatahana izay teraka volana aprila zany mba hitsangana ankehitriny. Tsy angany ianao razokiny, teraka volana aprily tanao fa pastera koa ato aprily koa zareo. Izay na tsy aro fahasoavana manokana anatin'ny fioboana zao ary dia mitsangana hisaotra an'Andriamanitra. Izay marary sy manana ny marary hitsangana, izay namony havany hitsangana. Misy havantsika zao namony reniny amin'ny andro ankehitriny, mpiandraikitra skoto namony reniny, misy amin'ny toerana samihafa, izay manana olana manokana entina mbavaka hitsangana koa.
hivavaka isika. Tompo, amin'ny andro manjombona izao, mihiboka ny olona tsy hafa mandehandeha, misy mamoy havana. Ao ny tsy afaka mamonjy zany fahoriana zany akory noho ny amin'ny fitaterana sy ny fiseraserana sarotra. Ao kosa mitolona samirery zany fahoriana izany, ka mipitrapitra samirery eo satria mandalo ny olona dia lasa satria tsy afaka mijanona, tsy omentsiny izy ireo. Kiadin'ny mpitondra tena sy ny kamboty ianao Tompo, jereo izy ireo, tsy irery izy ireo fa ianao Kristy nitsangana tamin'ny maty no amelona ny finoany, fa mbola iaona amin'ny havana izy amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty. Kitononona amin'izy ireo ny fiadananao, ianao nitantana azy ireo amin'ny adidy atao, anatitra ny nofo mangatsika mitoena metrahana izany, ary ampody azy ireo amin'ny fitena matretrika amin'ny hevitra heverinao azy ireo tondra fiadanana fa tsy loza. Misy ny marary, manana ny marary, misy aravoana arety mandoza, tsy sitrapanafa. Ianao Andriamanitra namaivana ny fanaintainana, ampahery ny fanafody ampiasaina ny mehery izany, izay tsy mampiasa fanafody ampaherezo ny finoana, izay miatrika fahafatesana azy dia ampaherezo iaona aminao Andriamanitra, satria izany ny pasika, izany ny fitsanganany tena amin'ny maty. Ka tsy misy atahoranay eto na dia ilevonarany lanitra sy ny tany, izay tokony ho sitrana kosa sitramina amin'ny anaranao ankehitriny, izay manan-kery ianao araka amin'ny teninao hoe ametra-tanana marary izy ireo dia ho sitrana ireo, ka sitraminay amin'ny anaranao ireny marary ireny rehefa sitrakao no hanasitrana azy. Misy ny manana olana, tsy ampy ny enti-manana, mety mbola ho ela izao fioboana izao, tebiteby izy ireo. Ao ny manana olana amin'ny fiarahamonina, misy mpitandrina ary manana olana ankehitriny, na olana amin'ny fitsarana, amin'ny taratasy, amin'ny tokantrano. Misy zaza tsy mbola nody ankehitriny, tsy hay izay misy azy. Ianao Andriamanitra hijery ny olany tsirairay. Andriamanitra ny vahaolana ianao. Andriamanitra miasa amin'ny fomba mahagaga, tsy misy maharomboka ny ampelantananao, ahinjiro ny tananao mahery, ka ho ravaravahanao izany olana izany, ka hijoro tsy amikenatra izy, ka hiteny tahaka ny mpanao salamo hoe aoka tsy homenitra izay miandrandranao, fa izay mivadika no menatra. Misy nahatsara nahazo fahasoavana, nody tamin'ny vadiny rehefa nandao azy andro ela izay, ny famela izy ireo. Misy nahazo fahasoavana ara-nofo, ara-tsaina, ara-panahy, nisy ny ova fo tao anatin'izao fiboana izao. Ireny fahasoavana ireny hiderana ianao, ankalazana ianao. Andriamanitra tsara ianao, amin'izay hiabetsah amin'ny ota ny toban'ny fahasoavana be lavitra, na dia mihiboka ary izay tsy mihiboka ny fahasoavana fa omenao. Tratry ny tsingerin-taona reto havanay, misaotra Tompo fa mbola velonaina izy, na dia tsy afaka manao fety miaraka amin'ny fianakaviana ary ny fahavelomanao menao dia zavatra sarobidy, ny fofonaina mahavelona avy aminao, indrindrandrindra amin'ny fitsanganana maty dia ny mbola ety amin'ny tany. Ka amin'ny anaranao ny arahabany azy ireo, ho feno ny fitiavanao izy ireo, arakaraka ny tomboan'ny taona, ny tombony ny fahendrena sy ny fahasoavana. Mampianaranay anisany andronay, anananay fohendry, moatra no nitsintsina maro izy ireo ka tsy navelanao nararaka amin'ny aretina sy ny fahafatesana fananidina, afaka amin'ny geja, tapaka ny fandrika nanidina ny vorona, izaminy jerenay ireo izay teraka volana aprila ankehitriny, nataona mahery izy ireo ka velonaina ankehitriny. Ka misaotra Tompo, betsaka ny tiana angatahana, na ho an'ireo izay mipetraka, na azy ireo any ivelany amin'ny toerana maro samihafa, manana zavatra tiana omena azy ireo ianao, ary matoky izay arangatahako aminao Tompo amin'izao fioboana izao, hanome zavatra tsirairay ianao ho amin'ny kristianina tsirairay, ho amin'ny zanak'Andriamanitra tsirairay. Rehefa iaona izay aoriana izao dia izara izany hoe inona no meny Tompo anay nandritra n'izao fioboana izao, fantatro fa tia azy ireo ianao, hanome izany ianao amin'ny tsirairay. Misaotra Tompo. Amen. Mipetraka ianareo, arabaina pastera zany ie, dia misaotra ny Tompontsika ry havana ny amin'ny fampompivavaha izay tanteraka tamin'ny aran'ny Tompo. Hitsangana isika marina izany
amin'ny ira voalahatra dia tolotra ny tsodra amin'ny ira fahamaranana 5:30. Etanareo aneny Tompo ka hiaro anareo, ampamiapiritra amin'ny tavana aminareo aneny Tompo ka hiantra anareo, ananatra ny tavana aminareo aneny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Petraka hivavaka mangina isika. Ho an'izay maro anareo tsy ho tafotoana, hametraka anareo tsy hanantsina eo alohan'ny voninahitra amin'ny firavoravoana, ho an'Andriamanitra tokana mpanjaka amintsika ane, sy ho amin'i Jesosy Kristy ane, ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny talon'irako mandrakizay. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Velona Jesosy, vavolombelona isika.